fa vao mampalely kosa no entina ho anao manaraka. Ny tanora mpikambana tao anatin'ny gouvernement tetezamita no namohiny ainy. Maty alina ny ministra ny tanora teo aloha Serge Ranaivo. Leo araintsika ny fanadihadiana. Matomaly alina teo amin'ny faha-efapolo taona ny ministry ny tanora teo aloha Serge Ranaivo nafantatra amin'ny hoe DJ MC Cruizane. Fahafatesana izay tampoka raha nambara amin'ny fianakaviany. En fait janona ny fony tena maty tao anatin'ny tsy nijaly izy fa natory izy dia tsy fotsiny tamin'ny voalohany fa marary fo izy efa misy areti-po zany izy. Izay ilay lahatra Andriamanitra koa vita ny zavatra tokony nataony. Navita be teo amin'ny sehatry ny tanora ity ministry ny tanora teo aloha ity izay tamin'ny septambra 2024 ka hatramin'ny martsa 2024 i Serge Ranaivo. Fantatra teo amin'ny sehatry ny serasera ihany koa izy ary anisan'ny mpanorona ny radio an tanora RDJ.